ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Amin'ny fofen'ny fifaliana riavana no iarabananao ity alarobia fa roan'ny volana septambra ity ary dia manona ny fifalian'ny tompo aminao zao alarobia fa roan'ny septambra zao avamangy anao nylazao mofinaina izao. Ny lioka toko faharoambin'ny folo no mofinainantsika ity alarobia ity riavako. Lioka toko faharoambin'ny folo ny andininy fahaenina folo ka hatramin'ny faha-raika amby roapolo. Lioka toko faharoambin'ny folo ny andininy fahaenina folo ka hatramin'ny faha-raika amby roapolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanao fanoharana taminy Jesosy ka nanao hoe ny tany lehilahy anankiray nahavokatra be. Ary izy nihevitra tao am-pony hoe ahoana nataoko fa tsy manana fitoerana amriko ny vokatra ary hoy izy zao nataoko. Handrava ny trano fitehirizaka ka anao izay lehibebe kokoa ary ao no amriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia ilaza amin'ny fanahiko aho hoe ry fanahy io manana fananana be voatahiry eo amin'ny taona maro ianao, mitsara, mihinana, misotro, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao hoe ry adala ny oalina no raina aminao ny fanahinao dia ho an'izy zavatra no arenao. Toy izany izay miary arena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Ray masina manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto rehefa malala ity lohahevitra ity moa zany mikasika ny fahatahoran'Andriamanitra. Dia mandray fanoharany Jesosy amin'ity lioka toko faharoambin'ny folo ity. Mandray fanoharany Jesosy hoe misy lehilahy anankiray manan-karena dia nahavokatra be izy dia nanana sorotrasa izy no anitatra ny famboleny, ny anitatra ny asany ary dia nanao trano fitehirizam-bokatra lehibehibe kokoa izy ary dia ataony daholo ny fananany, ny vary, ny vokatra rehetra ary afa-po amin'izay izy ary teny amin'ny fananany, teny amin'ny fanahiny manao hoe fanahy io tena nahavokatra be ianao, ny asa be ianao natahiry, mitsara, mihinana, misotro, mifalia. Dia hoy ny tompo manao hoe anio alina no laina aminao ny fanahinao. Dia ho an'izy daholo no zavatra nieritreretinao hoe hiadanany rao. Filantsaraky ny lioka rehefa malala dia filazantsara eto antsika hoe indraindray na matetika aza mamely ny mpanan-karena ary toy ny manome toerana mihitsy aza ny mahantra ao amin'ny lioka ny misy tantara Lazarosy ny mpanan-karena eto koa azavaina tsara fa tsy ny hoe mifahantrana ny zava-dehibe amin'ny lioka fa ny mahantra lay olona zany ary eo tsy lay hoe mpanan-karena loatra nataontsika hoe masiny lioka mafy fa ilay tsy feraketa-po amin'Andriamanitra. Indray mantsy afaka malala ny amin'ny fiheveran'ny olona hoe indray ohatrany hoe mamely ny mpanan-karena mandrakariva ny toritenin'ny Jesosy na tsy izay loatra tsy marina zany driavako. Ny soratra masina dia tsy hoe tia ny fahantrana tsia fa mangoraka ny mahantra izy. Satria ny mahantra tao amin'ny andro ny filazantsara dia voany tsindry azo lena ny fanjanahantany Raomanina. Niarany tsindry azo lena ny fiarahamonina sy ny zaravilana. Nahantra tsy noho ny hoe tsy niasa izy, tsy nahantra izy tsy hoe satria kamo, nahantra izy satria tsy hoe tsy mahana izay maizy azy, fa nahantra izy satria nampahantrain'le rafim-piarahamonina, ilay fanjanahantany Raomanina. Io natonga ny tompo toy ny sambatra ny ory satria le orona mpahantraina, ory tsy hoe ory kamo miasa na ory tia mangataka na ory mifetsiny eny olona tsy izay loatra fa ory no le rafim-piarahamonina miangatra. Zay no mahatonga ny hoe somary ny andany tany amin'ny mahantra ny filazantsara satria tsinjo ny filazantsara ireo fampahoriana izay hoentiny reny mahantra ireny. Ary ohatra ka miteny hoe mamely mafy ny mpanan-karena ny filazantsara na matetika ny soratra masina dia tsy hoe tsy tia ny mpanan-karena diso zany rehefa malala fa be dia be ny olona mpanan-karena amin'ny soratra masina
davida nanakarena be, solomona nanakarena be, abrahama nanakarena be, be ny mpanompon'andriamanitra nanakarena, joba nanakarena be be ny mpanompon'andriamanitra nanakarena. Tsy midika hoe rehefa miaraka amin'andriamanitra dia ny fahantrana ny tanjona, tsy zay mihitsy. Mifanohitra amin'izay no izy. Raha ohatra ka mbola mieritreritra ny hoe miaraka amin'andriamanitra zay tompon'ny arena, tompon'ny volamena, tompon'ny fahazavan-tsaina, tompon'ny zao rehetra zao, kanefa ny ao an-tsainy hoe ny mahafahantrana dia avy amin'andriamanitra, diso zany afaka malala. Andriamanitra ny mampanankarena ny soatra masina. Zany dia afaka malala aisory ao an-tsaina raha ohatra ka ny epistily nisoratan'i Jakoba na ny filazantraka ny Luka takotony somary mamely mimpanankarena, telempanankarena izay ataontsika hoe tsy mba niankina tamin'andriamanitra. Mpanankarena izay tsy mba nieritreritra mihitsy ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ary izay ity filazantsara ity eto zany afaka malala dia tsy niarena loatra kory ny ratsy, averina tsara. Tsy niarena ny ratsy, avy amin'andriamanitra ny arena. Andriamanitra ny manome an'izany ho an'izay olona fantany fa sazy zany, ary zay olona mahay mitantana sy fantany fa sazy zany dia izao tena mitondra fifaliana ho an'andriamanitra. Aza mieritreritra mihitsy manao hoe ratsy ny arena, tsia tena avy amin'andriamanitra. Misy olona tena nomen'andriamanitra an'izany satria endry, satria mahay mitantana izy, satria niankina tamin'andriamanitra izy, satria tsy natakalony an'andriamanitra sy ny finoany mihitsy zany. Eto rehako dia misy ohatra manokana momba n'ilay totsika hoe lehilahy mpanankarena zay tsy tokony ho toetra atsika. Tsy voatery koa hoe rehefa mahantra anke dia tsy tia vola be dia be ny olona tia mahantra fa vao maika tia kely, tia vola, tsy mendrim-pitokisana tahaka ilay nomena talenta anankiray ao amin'ny filazantsaraky ny Matio. Tsy hoe rehefa mahantra dia tsara mandrakariva, be dia be ny mahantra tsy tsara misoatra masina. Ary koa tsy hoe rehefa mpanankarena dia ratsy tsia, be dia be ny mpanankarena. Josefa va ny Arimatea ohatra, be dia be ny mpanankarena. Nikodemos ohatra, be dia be ny manankarena izay tsy ry vehivavy zay lay nanositra menaka manitra an' Jesosy. Ry Lydia ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly, be dia be ny mpanankarena fa tsara fanahy zay azo alaitsika tahaka tsara mihitsy. Fa misy ny mpanankarena tsy azo alay tahaka araka ity boky ity le afaka malala. Eto ary melohany amrantsika azy dia inona ny toetra zay ataontsika hoe ny bedesan'i Jesosy ity lehilahy nalaina ohatra ity. Dia raha mamaky ilay tsotra masina nareo dia izao hoy izy manao hoe ary nihevitra tao am-pony ilay lehilahy, inona no ataoko? Hamoriko ny vokatro, ny variko, ny fanahiko. Zany hoe saika lay koa mibetsaka ao amin'ilay lehilahy. Zany hoe ity lehilahy ity zany dia saika tsy mahafantatra fa-tsy ny tenan'izy. Ny variko, ny fanahiko, ny fananako, ny trano fitehirizako, hamoriko ny vokatro sy ny sisa rehetra. Zany hoe ny ivo ny fiainany ity lehilahy ity dia ny tenany. Zay no nahatonga ny tompo nanome ohatra ratsy azy, hoe tsy azo ilay tahaka. Fa adsony ty lehilahy ity dia izao, tsy hoe izy nanana projet na nanana tetikasa, tsy ry afaka malala. Tena manana tetikasa, tsy izy nanitatra ny hoe za mba tia nitatra ny vokatra, za mba tia nitatra trano, tsy zay ny fahadosoany. Tokony hanana an'izany daholo ny olona rehetra. Fa izao ny fahadosoany dia ity, tsy nieritreritra fa tsy ny tenany izy. Ko za hoa zay a. Tsy mba nihita tao anatin'ny sotrasan'ity lehilahy ity ny hafa. Tsy hita tao mihitsy ny hoe mba amoro ny vokatra dia ataoko an'izao ny namako, ataoko an'izao ny havako, ataoko an'izao ny mpiray tany razana amiko, ataoko an'izao ny mpiarabelona amiko, ataoko an'izao. Tsy hita ao anatin'ny fandaharana asan'ity lehilahy ity zay. Tsy hita ao afa-tsy ny tenany ihany. Afaka malala, tsy akasitrahan'Andriamanitra zany. Manany ianao tetikasa, manany ianao zahatra be fa zao ataovy ao anaty tetikasanao ny hafa. Zay no mitondra fifaliana amin'Andriamanitra. Zany hoe amin'izay rehetra mba tianao atao ny fiainana rehavako malala zany rehefa manomboka any amin'ny ankizy any amin'ny fitezantsika dia izao zaro ny ankizy mba hisokatra amin'ny hafa.
zaro izy mba hoe amin'iny taonany kelitelo taonana efa taona iny dia zaro izy anome ny mpangataka endaranao manome zaro izy mba handeha amin'ny fotoana anankiray mba mandeha miaraka aminao ray aman-dreny manatitra akilalao any amin'ny zazakambody zaro izy amin'ny fotoana anankiray mba mandeha manatitra akanjo sy vaovaona tsy nylaina na tsy ampiasaina any amin'ny zaza maditra sy ny zaza manindray maka zaro izy isokatra ny masiny atsara hoe tsy izy ihany ny ivo ny zavatra rehetra ny fanabeazana omentsika matsakehitry ny tiavako malala dia zao fanabeazana tsy meritreritra fa tsy ny hoe ny ankizy ihany ny teny français hoe enfant roi hoe dia ny ao atentenany ihany ny ivo ny zavatra rehetra dia tsy gagy ianao fa lasa tsy mahay miara-monina manolona tsony izy rehefa any ampiasana izy rehefa lehibe tsy hitany mihitsy ny hafa ny idéaliny ihany ny zava-dehibe fa ny idéaliny ny hafa tsy zava-dehibe ny vinany ihany ny zava-dehibe fa ny vinany ny hafa tsy tsiny ny azy ihany ny atao hoe tsara fa ny hafa dia satria rehefa anabeazana fa ny indraindrana nataontsika tany tongatranony ankizy dafa ohatra ny mahatonga azy tsy mieritreritra fa tsy ny tenany eto rehefa ko malala na diso ity lehilahy ity zany teo anatrihan'ny tompo dia zao tsy izy nanana sorotrasa akory ny diso fa izy tsy mba nieritreritra hafa tsy ny tenany ka tsy ao anatin'izany fieritreretan'izany mihitsy ny hafa izay tsy toetsain'i Jesosy ary tsy toetsainao zay nge no mahatonga ny hoe ny dikany hoe manome ampahafolo karena nge tsy le ampahafolo ny ange ny zava-dehibe tsy zay loatra mety ho ny atsasany mety ho izy manontolo tsy zay ange ny zava-dehibe fa ny dikan'le hoe ny dikany dia fizarana zay no heviny misy evy ny dikan'ireo ny ianao nge manao rakitra ianao manao fanatitra ianao manome ny dikan'ireny tsy hoe Andriamanitra nge ny tsy manana okazava ry afako malala okazava fa tsy Andriamanitra mihitsy ny tsy manana fa ny dikany hoe ianao manome ho an'Andriamanitra ianao manome ho an'ny hafa tsy ho an'le hafa nge iny tsy ho an'Andriamanitra nge iny fa ho anao mihitsy ianao manome io asa mieritreritra mane raha manome ho an'ny hafa ianao na manome ho an'ny manitra ianao na manome ho an'ny asan'Andriamanitra ianao dia ho an'Andriamanitra zay mazava ho azy an'Andriamanitra tsy dikevitra ho an'ny hafa fa izao tena ho anao mihitsy koa ho fitezanao ny tenanao hisokatra fa raha zany dia manao ty ohatry ty lehilahy ity tsy ny manana ny zava-dehibe zay eo satria nomen'Andriamanitra ianao fa izao tian'Andriamanitra ianao hisokatra amin'ny hafa fa ny faharoevako malala izay nahadiso ty lehilahy ity dia tsy tao mihitsy Andriamanitra tsy tao anatin'ny sorotrasany mihitsy Andriamanitra ny tenany ihany ny tao tsy tao ny hafa ny tenany ihany ny tao fa tsy tao koa Andriamanitra ny trano fitehirizako ny variko ny fanahiko sy ny sisa rehetra zay ny nahadala azy adala izy tsy hoe satria tsy nieritreritra fa adala izy satria tsy mba nieritreritra ny amin'Andriamanitra ny tenany ihany no hitany dia rehefa tsy nieritreritra ny amin'Andriamanitra izy dia Andriamanitra nieritreritra ny aminy hoe anio alina no alaina aminao ny fanahinao zany hoe tsy tsara avela ela tsy avelan'Andriamanitra ela zay ny dikany tsy hoe raha tsy fanahy Andriamanitra ka alaina anio alina le olona ataony maty tsy ny makalay olona no mahamaika an'Andriamanitra fa ny ampitsahatra ny fitiava-tena tsy ilain'Andriamanitra velona ela eto amin'izao tontolo zao zany olona ohatr' zany satria mpanimba zavatra dia hoy ny tomponao hoe alaina anio alina ny fanahinao alaina anio alina ny fanahinao tsy raha tsy fanahy Andriamanitra sanatria ny vava satria mpanimba zavatra raha ny olona tsy mieritreritra mihitsy ny hafa ny olona tsy mieritreritra mihitsy zay mahasoa ny asan'Andriamanitra manome voninahitran'Andriamanitra atao inona eto amin'izao tontolo zao izy zany olo zany dia tsy hanao fa tsy hanimba ny fiainan'ny hafa zany olo zany dia tsy hanao fa tsy hanimba ny voninahitry ny hafa zany olo zany dia tsy eritreritra mihitsy ny fiainana mandrakizay ary mety ho asa tsy fantatro inona ve ny mbola eritreretinao ho antenaina amina olona tahaka izany io olo dia tsy mieritreritra fa tsy ny tenany ary io olo dia tsy miraharaha mihitsy ny momba an'Andriamanitra tsy ny finoana tsy miraharaha azy na zay asan'Andriamanitra zay manodidina azy dia hoe tomponao azy tsy silananao tsony any ambonin'ny tany fitsaharana no tadiavinao izy miteny hoe ry fanahiko mitsahara dia aleonao mitsahatra fa tsy eny ambonin'ny tany no hitsahanao tsy eny ambonin'ny tany no hitaonao fitsaharana tsy hoe tsy fitiavana ity lehilahy ity tsy zay Andriamanitra fitiavana fa ny antom-pisinao rehefa malala dia zao velona ho an'ny hafa velona ho an'Andriamanitra zay ny olona ilain'Andriamanitra velona zay no men'Andriamanitra tombonandro zay no men'Andriamanitra tombo-pitiavana raha tianao no ela velona raha tianao no hoe ilain'Andriamanitra dia zao ataovy eo anatin'ny fikasanao ny hafa ataovy eo anatin'ny fikasanao
Andriamanitra. Dia ho hitanao ny fahailana velona sy ny fotoana omen'Andriamanitra. Zay mahatonga ny tompo teny aloha alio alina nalaina satria tsy hita zay ampiasananao tsony, tsisy lalànao tsony ihany. Fitsarana ny tadiavinao dia anao no mody amin'izay. Miavako malalo fahataoran'Andriamanitra aloha hevitra dia mandehana miasa. Zay ny dikany. Miasa tahaka ity lehilahy ity. Fa izao rehefa miasa ianao dia aza ny tenanao ihany ny jerena. Jereo ny tanin-drazanao, jereo ny fiangonanao, jereo ny mpiarabelona aminao, indrindra jereo Andriamanitra. Ivavakasika. Tompo misaotra anao zahay fa nomenao tombonandro. Ary matoa menao tombonandro dia misy zavatra mbola tianao tanterahinay. Misy zavatra mbola andrasanao aminay. Misy zavatra mbola tianao ofitainay. Ny tombonandro aminao fahasoavana. Ary dia misaotra anao zay amin'ny tombonandro, tombo-pahasalamana, tombon-jo mihitsy asa omenao anay tompo. Dia aza veranao hanao tahaka ity lehilahy zay tantaraina filazana araka ny lioko ity zahay tompo. Tsy hametraka anao ivon'ny fiainanay, tsy hametraka ny hafa ho mpiarabelona aminay fa mampanadino ny hafa na manadino ny hafa. Aza veranao ity teny zahay ka tsy ahatsiaro ny fahasoavana maro samihafa omenao anay. Tompo, tianay ny ho velona eo ambany fahasoavanao dia tehirizahay hisambatra aminao. Sokaso ny masom-panahinay ahatsiaro fa ny fikasana tsara ty anatinay dia tokony hiarahanay aminao. Ny fikasana tsara ty anatinay dia tokony hiarahanay ny faly amin'ny namanay, amin'ny mpiarabelona aminay, amin'ny fianakavianay, amin'ny mpiray tanindrazanay, indrindra koa aza amin'ny mpiray fiangonana aminay. Dia omeonay ny toepo mahay mizara, ny toepo mahay mifaly, ny toepo mahay mitia ny hafa sy mitia anao Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Amen.